isan-jato fotsiny zany a no mba hoe aty amin'ny sehatry ny banky nefa am'ireo tsy sehatry ny banky reo koa ara dia orinasa vitsivitsy tena matanjaka zay efa tena manam-bola apetraka no mametraka an'ireo isan-jato reo fa le olon-tsotra ménage sy lay orinasa mba madinidinika salatsalana zay te mba ametraka tokony ho fantatra koa manko fa ny taux d'intérêt amin'ny bon de trésor mbola teneniko rehefa aveo moa tena tombon'izay dia anisany mba tena lehibe indrindra tsaratsara indrindra am'ireo a zay azo ametrahambola rehetrarehetra na eny anivon'ny banky na anivon'ny eto amin'ny sehatrara-bola eto amin'ny firenena ary anisany tena atao hoe sura indrindra satria tsy mbola nisy a teto amin'ny tantara ny taim-bola-panjakana malagasy ka hoe bon du trésor nalefa namidy a ka tsy voavery ny taim-bola-panjakana natara ny famerenana azy mbola tsy nisy zany tena garantie zany a sécurisé a ary a tena rentable dia nefa tamin'le bon du trésor par adjudication a dia tsy dia afaka loatra mba naka ary mba niary a tamin'izany produit ny trésor zany a ny olon-tsotra ménage sy ireo a orinasa madinika satsara mba manam-bola apetraka zany fa dia lasa nyretsy le lehibe retsy avokoa zany rehetrarehetra zany a ary niteraka olana ihany zany tamin'ny nandritrin'ireny krizy 10 taona enina tao aorianany krizy ary dia niteraka olana ihany satria lasa dépendant na miankina be loatra amin'ny comportement an'ireo banque zany a ny comportement an'ilay tsena satria araka niteneniko toa hoe efa misy inge taloha dia najanona fa hoe focaliser amin'ny bon de trésor par adjudication le trésor nefa zao zany hitany miantony teneniko teo a ny hoe tsy nahafeno ny filan'ny olona sy ny orinasa madinika salatsalany a ny bon de trésor par adjudication dia naboran'io zay fa ny impact amin'ny trésorerie na bon de trésor par adjudication ara dia nafahan'ny trésor miasa nandritra zany fotoana rehetrarehetra zany nandritra ny krizy ara vita foana zany zay akory ty bon de trésor de toute façon tsy maintsy lanjalanjainay zany vola alaina ny bon de trésor par adjudication sy ny vola ho alaina eto amin'ia bon de trésor fiarty arakaraky ny filan'ny fanjakana sy arakaraky ny afahanay mifeha zay mba hoe taux d'intérêt ihany ko zany anaovana azy fa ny hoe ny impact an'izy a tsy mbola azotsika vinavinaina loatra zany hoe tsy maintsy ahazahoana be io anazy fa manana anakiroa zany trésor zao mba ahafahana hoe mandrindra zany ny trésor any anatin'ny loi de finance dia mamina vina eo amin'ny ataoko hoe 10 milliards na 80 milliards net zay a zay le variation zany tsy miresaka encours a tsika ngamba samina zay daholo fa variation ny encours zay zany le bon de trésor vaovao a alaina isa-taona tamin'ny taona lasa iny ary moa dia namerina vola 100 milliards teo amin'ny tsenany BTA ny trésor fa tsy na